Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ice tea naturo, zava-pisotro mandritra ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, ahitana ireo entana tsara kalitao fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Manolotra anao ny vaovao. Ny tokona noho ny fahatapahan-jiro lavareny ireo mpianatra eny Votovorona miteraka voka-dratsy amin'ny fianarana izany hoy izy ireo. Torak'izay ihany koa napaika-peo ny vahoakan'ny Marovoay sy ny Mahajanga ary manambara itokona manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano. Feno fito taona rahampitsony na kianjan'ny demokrasia ny kianjan'Ambohijatovo. Isy hetsika ataon'ny rodoben'ny Malagasy Tia Tanindrazana ho an'ny fanorenana ifotony any an-toerana manoloana izany. Nitoy hatrany ny fandroban'ny vahin'ny harem-pirenena manerana ny nosy antony fanambarana nataon'ireo vondron'olona miaraka tamin'ireo solombavamboaka androany tany Fianaratsoa. Tany mirefy manodidina ny 3 hektara no misy namaritra eny amin'ny fokotany Soavimbahoaka, commune Ampitatafika. Tompona ndraikitra ao amin'ny commune no lazain'ny mponina ho tompon'antoka amin'izany. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia 10 andro mialohan'ny fandraisan'ny fitondrana any États-Unis namoaka sombontsombony amin'ny politika ny Donald Trump. Voaresaka amin'izany ny Brexit, ny mpitsopinenana, ny fifanarahana ara-barotra ary ny OTAN. Ny andidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Allô, za ihany kia, aty amin'ny Baolay za io. Marina ilay nolazaindry mahafinaritra be. Mbola mitoy ny fety miaraka amin'ny Baolay amin'izao taona vaovao 7 zao. Raha tian'olo télé misy karazany maro ao, ny Essence, ny Chongwang, ny Skyward, sady voatonga. Ny subwoofer indray, Jeo, tsara feo be. Ny lecteur DivX, so good. Ny panneau solaire, Baolilay. Dia marika Baolilay daholo koa ny kojakojam-behivavy Ny vidiny ve tena mirarika. Baolay dia mirary taom-baovao feno fifaliana ho anao sy ny ankohonanao. Un Coca-Cola s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance, c'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit, mais il faut le boire ici.
Un univers de surprises fruitées et de fraîcheur. Trois nouveaux produits à partir de concentrés de fruits et arômes naturels. Naturo est fier de vous présenter jus pomme poire, SC pêche, SC citron, boisson de toutes les saisons. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mura vidy tsara qualité, spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampirehantsika tsabe, spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manoka ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Nanomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity modeny tokony noho ny fahatapahan-jiro lava reny eny an-toeran'ireo mpianatra eny Vodorina tsy eken'izy ireo intsony ny aizina sy ny fahatapahan'ny herinaratra izay miteraka voka-dratsy amin'ny fianarana o ny fanazavan'izy ireo fanadadiny Gaëtan Andratsilavo. Efa ela no nitaraina ireo mpianatra ety Vodorina noho ny fahatapahan'ny herinaratra. Tsy afaka mianatra, maizina ny efitrano sy ny manodidina ary tsy maintsy mampiasa labozia. Efa nanao fangatahana hijerena ny vahaolana manokana momba izany izy ireo, saingy tsy natambaliny avy amin'ny jirama izany. Androany, nidina an-dalambe izy ireo, naneo ny fitakiana. Ohatry mahazatra tsy fantatray aloha izay zavatra ny amateo fantatray mpianatra mametraka fangatahana. Efa tonga fangatahana misy ny atao hoe raha tsy indrindra fa ataoko amin'ny tevahila izy durée de temps tolérable zay le zavatra. Hatreto kosa no azona ekena efa ela loatra kosa le izy fa ahoana tsy tokony hetsika zay efa nampioman'izay fa nampioman'izay mba fa tsy nampioman'izay taratasy fangatahana efa nataonay taratasy fa no hoe degré zay ny tenenay hoe mety hetsika mpianatra raha ohatra tsy jerenareo akaiky io kananjy zo iny efa lasiny teo ny hetsika efa vavamo ny olana raha tsy netsika zany mpianatra mety vava ny olana. Manoloana izany nidina ifotony ny jeriny zavanisy ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Taoriny fanadadina natao tsy ampitosika ny fahafahan'ireo mpianatra misitraka ny herinaratra eny an-toerana. Raha 900 kVA no ilainy, tsy nisy afa-tsy 400 kVA izany ateny an-toerana. Antony nahatonga ny fahatapahana raha ny fanazavana. Ny transfo zay tsy nazaka afa-tsy trano vitsivitsy teo zany ny renforcer na transfo 250 kVA 650 kVA zany zao ny courant hitondra ny cité-ny Vodorina Ray Manontolo. Araka izany namaly ny antso ary nitondra vahaolana ireo tompon'andraikitra avy eo amin'ny ivon'ny ministera. Nampiana ny fotodrafitrasa ka lasa 500 sy 900 kVA izany ankehitriny.
ny fitoniana sy ny filaminana ary ny fahafahan'ireo mpianatra mamita ny fianarany amin'ny mpilaminana ny tanjony. Fototra telo lehibe no iorenan'ny politika ny ministera. Ny voalohany indrindra dia ny fametrahana ny système LMD mba hahafahantsika hifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny mpianatra malagasy, ny vokatra malagasy. Faharoan'izay io voka-pikarohana io zany tsy ho ataontsika any anaty tiroara fotsiny fa ho asehontsika mba handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia ny fahatelo dia ny resaka paix sociale. Dia izay zavatra telo lehibe izay, izay fototra telo lehibe izay dia mifototra ihany amin'ny resaka fifampiresahana sy ny fifandaminana eo amin'ireo mpiantsihatra rehetrarehetra ety amin'ny anjerimanontolo. Raha ny fanazavana, ny politika mpanjakana amahana ny olan'ny délestage eto amintsika no tsy mazava. Mijanona ho resaka ambony latabatra sy fampanantenana ihany ny famahana ny olan'ny fahatapahan-jiro eto amintsika. Samy mandray ny andraikitra tandrify ireo sampandraraha isan-tsokajiny, saingy tsy afa manoatra noho ny tsy fahampin'ny hoentim-manana. Fa ny taniana mipetraka manoloana izany ny hoe raha oviana vao tsapan'ny mpitondra fa ny sosialim-bahoaka iankinan'ny fiainana andavanandro no efa tsy mandeha intsony amin'izao fotoana izao. Iandry zavatra mipoaka na fidinana an-dalambe ve izy ireo vao handray fanapahan-kevitra ka hitondra vahaolana ho an'ny vahoaka. Resaka délestage izay hatrany dia nampaka-peo ny vahoakan'ny Marovoay sy Mahajanga ary manambana ny tokona manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano. Ahina iamafy sy tsy hijanona intsony ny fitakiana manerana ny nosy manoloana izany. Fanadadiany ny Fezora Faly sy Zora Kotondrena. Misedra olana amin'ny resaka fahatapahan-jiro matetika ny ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga efa herinandro maromaro izao. Manodidina ny adiny 2 na adiny 3 isan'andro ihany koa no mandeha ny jiro raha ny tatitry ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana raha Antaniriana Lalao. Rongatra noho izany antony izany ny resaka tsy fandriam-pahalemana efa manomboka mampiaka-peo ihany koa ireo mponina raha ny fanazavany. Ny ao Majunga zany amin'izao fotoana izao dia tena zara fa mandeha adiny 2 amin'ny alina efa matory ianao zany efa tsy hainao intsony hoe mandeha ny jiro. Ary matetika zany dia amin'izao fotoana izao efa potika daholo mivadika poison daholo ireny sakafo, ny hazan-dranomasina sy ny stock izay ataon'ny olona tsirairay eny atokantranony ka hitan'izay miantso. Na Majunga zao dia zao manontany zay afaka mba omenareo ve hoe ohatrinona ny dépense ny carburant satria milaza zareo hoe resaka carburant dia ohatrinona le carburant aloha isam-bolana. Move le vola alohan'ny vahoaka isam-bolana ve tsy ampandoavana an'izay dia miteny izy amposy fa misy olona ozy avy any Antananarivo miakatra ty mihitsy mandramasy vola nitonony moa le olona fa mbola ho avy ny fotoana moana an'izay rehefa tonga ny fotoana ilana azy isam-bolana zany dia efa misy olona avy aty Antananarivo lasa mandramasy ny vola vehivavy mandramasy ny vola ny jirama dia hoentina miakatra ty. Tsy ny ao Mahajanga ihany no hitrangana izany fa misedra izany fahatapahan'ny herinaratra izany in-telo isan'andro ihany koa ny ao Marovoay. Manomboka mitroatra tsikelikely ireo mponina any amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra amin'izao fotoana izao noho ny fahatapahan'ny herinaratra. Nampiaka-peo tamin'ny solombavam-bahoakany ihany koa ny mponina tao Marovoay izay nisedra fahatapahan-jiro efa ho herinandro mahery. Tsy rariny intsony ny fampijaliana ataon'ny fanjakana hoy izy ireo ary manambana ny hanao fitokonana raha toa ka tsy misy ny famahana ny olana ao anatin'ny fotoana fohy. Noho ny fahatapahan'ny herinaratra, tsy misy tratrantso ny ankamaroan'ireo mponina afa-tsy ireo manana groupe électrogène sy ireo manana fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana vokatra izany ary mandry tsy lavoloha ireo mponina. Tsy ny herinaratra ihany anefa ny olana, tapaka ihany koa ny rano any an-toerana raha ny fanazavan'ireo mponina ka voatery mividy rano amin'ireo izay manana vovo ary 100 ariary ny siny iray. Tsy maharaka ihany koa ny vovo, maloto indray aza ny rano ao anatiny. Hatreto, tsy misy ny vahaolana aroson'ny fitondrana fohy be amana ny olan'ny délestage manerana ny nosy izay mampikaikaika ny rehetra. Efa zatra amin'ny fampanantenana pokaty avy any mpitondra sy ireo tompona andraikitra ambony manoloana ny fahatapahan-jiro lava reny ny mponina amin'izao fotoana izao. Fatiantoka sa moa no asetriny izany eny anivon'ny fiarahamonina. Fanadadinina rendrany manana. Andro vitsy taorian'ny fanambaran'ny Tale Général lefitry ny Jirama, Bruno Romenjanahary, ny herinandro lasa teo, miverina ary miamafy indray ny fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra. Tsy mitazona ny teny nomeny ny mpitondra ary tsy manady ireo mpanjifa herinaratra izay mandohatra ny vidin-jiro isam-bolana. Ho an'ny mpanara-baovao, midika efa tsy ataon'ny mpitondra lahara-pahamehana ny fanajana ny teny nomena raha ny famatsiana herinaratra no resahana.
Ministra niaraka tamin'ny filoham-pirenena nandritra ny tetezamita ny tale jeneraly ny jirama sainga ao anatin'ny aizina trano ny vahoaka malagasy. Mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena ny filohan'ny filankevim-pitantanany jirama nefa tsy mavaolana. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny fanendrena ministra vaovao fa ministra mpisolo-toerana no miandraikitra ny angova efa volana maro izao. Mipetraka amin'ny fanontaniana, misy mahita tombontsoa amin'izao tsy fandehanan-draharaha izao ve mpitondra? Tsy mazava ny fitantanana, tsy mety mivoaka ny valiny audit, tsy mangarahara ny tolobidy mivoaka ary misy ny fanliana orinasa mpamokatra eto an-toerana. Manoloana izany anefa, ny vahoaka tsy mandady arina sy ireo mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra no mibaby ny voka-dratsin'ny fitantanana tsy mahomby ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana. Ny asanay tsinona cyber dia nefa le cyber mampiasa jiro zay tsinona dia nefa ny problème amin'izay lasa ohatrany hoe eo amin'ny 2 heures fotsiny izay afaka miasa na 3 heures anatin'ny ray andro. Izany no vitsy kely satria le olona zany efa ohatrany tsy dia inona moa ohatrany tsy dia miverina zany satria fantany hoe tapaka ny jiro no tena marina dia tsy mivezivezy mihitsy ary zareo. Eo amin'ny raha ataoko hoe raha sikoa ohatra hoe 100 zareo zao ohatra hoe ndray andro ohatra. Izao lasa ohatrany eo amin'ny 20 zany no famezivezy satria amin'ilay tapaka dia efa tsisy hoe ana hoe tapaka indray ny jiro dia efa tsisy mankaty intsony. Jiro miakatra ka. Zay ny problème amin'izy lasa ohatrany hoe tapaka ilay jiro nefa le facture-ny miakatra ilay izy. Alors mieritreritra mampiasa an'izay zany satria izao ny jiro tsinona tapaka dia mba hoe les clients zany mba miverina ihany dia alors hoe mampiasa groupe zany au lieu de hoe andro tapaka jiro ohatr'izao zay. Tsisy courant ampiasaina zay satria raha hoe ny courant tsisy dia tsisy azo atao. Telo isan'andro izy zao ny tapaka. Androany izao tapaka tamin'ny valo dia tamin'ny folo izy vao mivery. Le fatiadika zany zao tena be dia be mihitsy. Zao rehetra zao hoe tapaka ny jiro misy olona tonga eo dia tsy miandry izy fa mandeha izy. Nefa wakatiko izay adiny telo zay zao tsy lazadazako ny eo amin'ny kila eo amin'ny 5 fa 3 farafahakeliny ny kila miala amin'ilay raha tapaka ny jiro. Raha tsy hivina, vao 5 volana izao irovatiana no nanangana ny orinasany ka izao fatiantika 500 isan-jato izao no miandry azy noho ny fatapahan-jiro. Miankina amin'ny herinaratra avokoa ny antom-piveloman'ny mponina noho izany. Fantatra hatreto fa 17 isan-jato no mahazo herinaratra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ka ny 15 isan-jato amin'izany no tontolon'ny politika kosa indray dia feno fitotoana raha-pitso ny nahakianjan'ny demokrasia ny kianjan'Ambohijatovo. Isy ny hetsika ho ataon'ny RMTF na ny rodoben'ny malagasy tia tanindrazana ho an'ny fanorenana ifotony eny an-toerana manoloana izany. Hatreto aloha tsy mbola nisy moa ny taratasy fahazavon-dalana azon'izy ireo fanadadiny miantarandriana evo. 17 janoary 7 17 janoary 7 feno fitotoana raha-pitso ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambohijatovo. Ho amarin'ny RMTF itsingeritaona ny kianjo io amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny hetsika. Tsy mbola nivaliany teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra hatreto ny taratasy fahazahon-dalana nangatahany izy ireo izany. Tsy hemitra izy ireo raha toa ka tsy misy valiny izay taratasy fahazahon-dalana izay. Tsy possible mihitsy ny tsy hanomezana satria izy no efa nanome lalana ho an'ny rehetra fa fanajana sy fahalala-pomba na nametrahana an'ilay taratasy. Fa raha ny tena marina tsy tokony isy taratasy satria fa délibération efa nataon'ny commune tanàna Antananarivo. Koa entanina, an-tsitrapo, ampitiavana, ampanetretena ny vahoaka iray manontolo mba hifanometanana hitolona sy hiady ho an'izany fahalalahana maneho hevitra zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra araka izany RMTF anotrina ity hetsika ity izay ho tanterahana raha-pitso eny Ambohijatovo manomboka amin'ny 10 maraina. Anisan'ny raharaha ho tantanan'ny prefektoran'ny polisy vaovao ny mahakasika ity kianjan'ny demokrasia ity. Raha tsy hivina, ny asabotsy faha-7 amby 20 ny volana septambra taona 2024 no nikasany anatanteraka hetsika tao amin'ny kianja mitafo Mahamasina ny mitsangana ary malagasy saingy nosakana ny fitondrana HVM. Toerana mihidy no nikasaina amorina vahoaka anaovana tatitra ny zava-misy marina eto amin'ny firenena saingy tsy tanteraka na dia efa nanome ny toerana ary ny komina Antananarivo renivohitra. Andrasana araka izany ny vizotry ny raharaha rampitso. Tontolon'ny politika izay hatrany dia tahotra ny ao ambadiky ny fanapahan-kevitra navoaka ny HCC momba ny fangatahan'ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohitra ara-dalàna hoy Ranjivason Jean Théodore fanadidiny Iona Saina. Akanosana, io ny fihetsika asehon'izao fitondrana izao hoy Ranjivason Jean Théodore manoloana ny tsy famelana ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohitra ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena.
efa tokony natao hatry ny ela ny fanamboarana ny andin-dalàna momba ny fanoerana anatin'ny lalam-pandrenana raha ny fanazavany. Zava-misy dia izao marina tokoa fa ny tsangakevitra voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana dia tsy maintsy lana didim-panjakana ampiarana azy. Efa tokony atao efa hatramin'ny ely zany didim-panjakana zany. Matoa tsy natao zany dia tsy misy amin'ny finiavana mpitondra ampitsangana ny antom-panohitra satria hatreto aloha ny zavatra hitantsika dia fanasoasoana ny mpitondra ny zavatra misy. Ny finiavana anjaka-tokana eto amin'ny firenena ny anampina ny mason'ny malagasy amin'ny fampianoana azy ireo ny feon-dakiloso tokana isan'ny tsy hamelana ny antoko-panohitra hijoro ara-dalàna raha ny fanazavana azo. Ary raha misy kosa ny antoko-panohitra mijoro ara-panjakana hivoaka amin'ny haino amanjery-panjakana radio télévision malagasy dia ho lasa tonga saina ny olona hoe ay ve zany zava-misy tokoa e. Noho izany fahitany azy dia zao fisakanana tsy hivoahany vaovao anerina Madagasikara iny fanamahakevitra iny satria raha ohatra mivoaka manery Madagasikara ny hevitry ny mpanohitra dia mba afaka mandanjalanja ny olom-pirenena. Fa amin'izao fotoana izao izy feo tokana feon-dakiloso tokana no reny anika diso izy amin'ny fomba fanombanany ny zavatra atao. Raha ny zava-misy ankehitriny na manao hoana fandokafana ny mpitondra ataony haino amanjery-panjakana sy ireo fananany mpitondra ankehitriny manokana mibaribary amin'ny vahoaka malagasy ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahafehezana intsony ny fitondrana. Misy dikany lehibe matoa ny filoham-pirenena nomen'ny filohan'ny FJKM Baiboly raha ny nambarany filohan'ny antoko avy na ny asa vita no ifampitsarana omaly teny amin'ny Coliseum Antsojombe. Fanadadiny Mikael Ramalola. Fotoana lavalava izay no tsy hita teny amin'ny haino amanjery ny filoha nasionalin'ny antoko avy Norbert Lala Ratsirahonana. Nanatrika fitaom-pivavahana lehibe no tanterahan'ny FJKM teny amin'ny Coliseum Antsojombe ity mpanao politika ity ka nararaotina nametrahana fanontaniana momba ny fizotran-draram-pirenena. Nanambara io Praiminisitra teo aloha io fa mila mivavaka ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-mitranga manerina ny nosy ary ny lehibe indrindra dia mila mamaky sy mampiatra ny tenin'Andriamanitra ny mpitondra ankehitriny hoy Norbert Lala Ratsirahonana, filoha nasionaly ny antoko avy. Angamba ny veriky fa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy atseroan'ity malagasy ity tena fa matoa misy mitranga reny rehetrarehetra reny every fa misy fampieritrretana tian'Andriamanitra atao amin'ny vahoaka malagasy. Dia miteny amin'ny fitondrana koa mazava vava ary mibeba. Zay mena baiboly ny filoham-pirenena teo amin'ny filoham-panjakana. Every fa misy dikany nanaova amin'ny président ny FJKM ny famezana baiboly iny. Dia hoe dinio ny tenin'Andriamanitra ary ampiaro. Amin'ny ankapobeny mila manao ny marina ny mpitondra ka hitondra fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka izay nampindrana azy ny fahefana. Rehefa manao ny marina ny mpitondra, manaja tena, manaja ny hafa, manaja ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona, ho foana ny kolikoly, andeha amin'ny laoniny ny raharaham-pirenena, andeha amin'ny laoniny ny raharaham-panjakana rehetra isan'ambaratongany, ka isy ny fampandrosoana lovain-jafy. 500 ny arena ara-boajanahary izay hita maneran-tany no hita eto Madagasikara avokoa tsy voavoan'ny malagasy nefa ny fitrandrahana izany ka miroso amin'ny fahampitehan'ny harem-pirenena antony ilaina ny fananganana ny arboretum. Fanadadiny Fezora Valy. Ohatra faingo efatra isan-jato izay no haben'ny Madagasikara raha oharina amin'ny haben'izao tontolo izao, saingy 500 ny arena ara-boajanahary misy maneran-tany no hita eto amintsika. Isan'izany ny ala sy ireo karazan-kazo maro samihafa izay misy manodidina ny 5,000 karazany. Latsaky ny 100 ny ala nandrakitra ny Madagasikara tany am-piandohana nefa no sisa tavela amin'izao fotoana izao no ny fitrandrahana tafahoatra. Antony iray tokony ananganana ny arboretum na toerana natokana ambolena zanakazo ahafahana mamerina ireo ala sy ireo zavaboary ahina ho lany tamingana. Ny anaovana ny arboretum mazava ho azy dia hoe eo le hoe fikarakarana mba tsisy very le zava-maniry fa ny tena tanjona raha tena tokony ho izy dia ny famerenana fampodiana ala
de toko hoe mbola vitsy ihany fa betsaka raha izy tena miasa ao anatin'ny tompitena le hoe tetika asa mampody ala zany hoe betsaka ny toerana efa tahorana anjavona noho ny fanombana nataon'ny zanak'olombelona dia mila an'le arboretum ianao a mila an'le manao an'le plante nursery izy izy a izy izy amin'ny teny anglisy a zay anolokolona le zanak'azo a ka amerenana ny fambolena an'ireny hazo reny a amin'ny toerana misy azy. Mitahiry rano, manome rivotra madio, mitazona nofo-tany, miteraka trano fonenana ho an'ireo zava-mananaina hafa mampiavaka ny Madagasikara, afaka mamokatra fanafody azo trandrahana, ireo amin'ny ankapobeny raha tsy ahivina ny asan'ny hazo sy ny ala. Miroso amin'ny fampitehana tanteraka nefa izany amin'izao fotoana izao ary ahina hiteraka vokatra ratsy kokoa hatrany raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana nanaovana fanadihadiana. Vahaolana ialana amin'ny tsy fahafehezana ny fitrandrahana ny harem-pirenena, ny fampijirana izany anatin'ny fandaharam-pianarana raha ny fanazavana hatrany. Ny fampianarana eto Madagasikara dia tsy miorina loatra amin'ireo arena misy eto amintsika, ohatra ny ala, ny biby misy eto amintsika, ny vatosoa. Ary zay mahatonga an'le hoe ny olona ny velany ny gasy nga moa be dehibe ohatra amin'ny vahiny a mitrandraka vato eto a vato malagasy satria izy malana fahalalana kokoa noho itsika ka ny olona afaka manana fahalalana ny arenanao no afaka manjanaka anao eo amin'ny resaka fikarohana zany. Tokony hiditra any amin'ny fampianarana any amin'ny ambaratonga vao manomboka mihitsy ny fomba fikarakarana hazo a ny teknologie de bois tokony miorina amin'izany ny fampianarana eto a fianarana an'ireo biby sy zava-maniry misy eto Madagasikara na hoe inona ny asan'ireny ma plante médicinale momba ny isaka forestry zany a tokony zany tokony olohalarina ary azakazahana. Misedra olana tanteraka ny tontolo iainana misy antsika amin'izao fotoana izao izay ilana fandraisana andraikitra aingana ary miainga amin'ny tsirairay. Ankoatra izay, sarotra tsy ahitana vokatra eo ny fikolokoloana ny arboretum noho ny fahasarotany ny famerenana fambolena hazo zanatany. Isan'izany ny voambona. Ny fototra voambona iray mandidina ny 100 taona ohatra, izay tsy mirefy afa-tsy mandidina 2 metatra sy 20. Eo ihany koa ny fototra andramena iray izay atao amin'ny teny vahiny hoe plante séculaire, hainoana ny teny hoe siècle, izany hoe 100 taona maro vao mety ahazo ny habe izay trandrahan'ny olona amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe araka izany ny fananana arboretum na toerana natokana ambolena zanak'hazo ahafahana mamerina ny ala sy ny asany izay tokony ampitomboana fa tsy simbaina na amidy hitadiavan'olom-bitsy tombontsoa. Amidy ny mpitondra amin'ny olon-tsotra ankehitriny ny arboretum eny Ambatobe. Laza ny anokatra fanadihadiana momba izany ny teo anivon'ny sampana fananantany, andrasana ny valin'ny fanadihadiana sy ny fepetra ho raisina ho an'ireo namatotra izany harem-pirenena izany. Notanterahana androany teny amin'ny Omnis Betongolo ny atrikasa momba ny fanatsarana ny lalàna mifehy asa eny amin'ny toerana fitrandrahana arena kibon-tany. Raha nanontaniana momba ny fijanonan'ny orinasa Snow ao Somamanana ny ministry ny arena kibon-tany tsy namaly ny vatana izany izy nilaza izy fa tsy afaka manafoana ny fahazahon-dalana eny ampelantanan'ny orinasa Snow. Fanampanazavana. Ny lalàna afahana miannuler manafoana ny permis amin'ny lalàna misy en vigueur amin'izao dia roa ihany, dia tsy naloha frais d'administration minière, tsy naloha redevance sy ny ristourne. Raha ohatra ka na iza ny société ary na iza ny mpitondra amin'ny ao amin'ny harena kibon-tany ka raha mbola tany tandalana ny fampiarana lalàna marina ataontsika na dia misy finiavana azy ary zay indrindra antony hanatsarana ny code minier amin'izao satria vitsy loatra ny afahana miannuler na iza io dia raha mbola voahaja reo fepetra reo amin'ny mahatandalantsika satria afaka manao recours le société dia tsisy afaka manafoana azy fa raha vao misy anankiray amin'ireo tsy voahaja dia afaka foanana na iza na iza. Mitohy hatrano fandroban'ny vahin'ny harem-pirenena manerana ny nosy antony fanambarana nataon'ireo vondron'olona miaraka tamin'ireo solombavamboaka androany tany fianarantsoa fanadadinina rindra manana. Alatromby any amin'ny faritra Matsiatra ambony mirongatra izany ary manjaka ny tsy fandriampahalemana. Nanao antsoava amin'ny fanjakana ireo vondron'olona niaraka tamin'ireo solombavambahoaka ny toerana. Manameloka ny fandrombana ny harem-pirenena, ny alatromby lavareny, ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Tranga izay tsy voafehan'ny fitondrana ankehitriny ary lasibatra izany avokoa ireo faritra maro manerana ny nosy. Tsy voafehina io valabe ao Karamena io aza
fa raha tamin'ny voalohany 80 ny omby izay fantatra fa tsy mazava tao dia ankehitriny tompona ndraikitra ny lazan'izany a ankehitriny a dia 700 ny tsy mazava amin'ny ombiny karamena io. Misy fitanenana milaza hoe ny atratra sy lavo asio koa rainy lahy ary ny aloha sy misikina ny afara lahy koa ka dia mila fifehezana zany angamba amin'izay tanenitsika. Ankehitriny fantatsika tsara fa miparitaka ato amin'ny faritra misy asika ny kalaky hitasika le fanafiana lalana tary firy ny kalaky nylazain'olona tamin'ireny fotoana reny any amin'ny faritra Andona any amin'ny faritra Ambalakindresy manao koka izahay. Ny koka dia hoe sakano fa very ny fananatsika. Ho lany tamingana ny omby eto Madagasikara raha ny fanambaran'izy ireo. Vokatry ny tsy fidiran'ny fanjakana antsehatra amin'ny lafin'ny fiarovana ny harem-pirenena no mahatonga izany. Manampitrotraka izany ny fanomezana lalana ataon'ny fitondrana ho an'ny vahiny, indrindra ny sinoa ho ny solombavam-bahoaka any Vohimbato. Manao aso avokoa amin'ny député namana eran'ny Madagasikara hikoka ary hanakana avy hatrany miaraka amin'ny vava ity fandranana omby any Chine ity ary foagnana avy hatrany io agrément meny fanjakana ny sinoa mandefa hena ny velany io. Sinoa nesy hanao inety raha sy ny fanjakana ny manome ny autorisation. Zay ny mahatonga anao foano avy hatrany io agrément omena an'ireo sinoa mandefa entana hena any andafy io fa ho lany ny omby. Fantatrareo tsara ny atao hoe omby. Ny omby dia miaraka amin'ny olombelona raha tsy amintsika ty. Amin'ny asa atao rehetrarehetra nangadinao amin'inona ilaysika io, amin'ny fahafatesana ilaysika io, amin'ny hafaliana ilaysika io, ka manina no taperin'ireo olona reo. Feny fanambarana nataon'izy ireo androany ny fanampitiana kolontsaina malagasy amin'ny endriny maro. Ny vahoaka malagasy no mibaby sy mizaka ny tsy fahaizan'ny fanjakana mitondra ny firenena. Tsy voalohany izao tranga miseho any amin'ny faritra matsiatra ambony izao ary tsy voalohany ny fanaovan'ireo tompona andraikitra Antsoavo amin'ny fitondrana. Saingy tsy mandray ny andraiky ny fahefanam-panatanteraka, tsy misy fepetra entitra raisiny ampandry fahalemana ny tany. Tany mirefu manodidina ny 3 hektara no misy namaritra eny amin'ny fokontany Soavimbahoaka komune Ampitatafika tamin'ity androany ity. Tompona andraikitra eo anivon'ny komune moa ny lazain'ny mponina eny an-toerana ho tompona antoka amin'izany. Fanadadiny Iona Saina. Mitarety iny dia mahazo reto mangazy reto dia mahazo an'ity trano zorony trano tokotany io zany azo daholo. Miakatra amin'izay olona mitondra rano farany ery. Iny akaiky mibararaty iny dia ato amin'ity trano misy mangatsy ity dia ao ambanin'io. Ao ambanin'ny inkininina mijoro rehetrarehetra iny. Tany manodidina ny 3 hektara ao amin'ny komune Ampitatafika fokontany Soavimbahoaka no misy mametaka piquet. Tany lehibe telo izay misy ny fambolena eo amboniny. Eo ihany koa ny tokotanin'olona tafiditra ao anatin'ny nisy nandrefy. Amin'io 3 hektara io misy ny manana taratasy ara-dalàna fa eo ihany koa ireo izay efa nanajary zany antaonany maro. Olona ao amin'ny komune no naniraka ireo mpandrefy tany raha nambaran'ny mponina. Zavatra misy zany eto amin'ny fokontany Soavimbahoaka Ampitatafika dia misy toerana anankitelo zany faharitana olona tondrana géomètre. Ny sasany moa zany efa vita borne izay nijerevana farany teo ary ny anankiroa dia mbola vao piquetage. Ka ny olona nanao an'ilay piquetage dia olona délégué mpanjakana ao Ampitatafika. Tsy ny mera fa ny mera tsy mahafantatra ninona izay zavatra misy tamin'ny zavatra io. Taorian'ny fitarainan'ny mponina izay tonga teny amin'ny ben'ny tanàna Ampitatafika. Nanapa-kevitra ity farany hidina antsehatra hijeriny zava-misy. Taorian'izay nanambara ny ben'ny tanàna fa nampy ireo vahoaka voakasika ity olana ara-tany ao amin'ny fokontany Soavimbahoaka ity. Ny tabaka moa zany dia hoe entina misy komity tabaka tafajo zany aty amin'ny fokontany dia angonina izay olona manana an'ireo taratasy rehetrarehetra ireo izay manana taratasy faritra ity tany ity zany dia ho angonina dia entina eny amin'ny ben'ny tanàna dia ben'ny tanàna indray afaka manampy makany amin'ny domaine.
miandry ny mponina eny an-toerana ny amin'izay fepetra ho raisin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny manoloana izao endrika fanaparam-pahefana ataona tompona andraikitra eo anivon'ny komina izao. Ho an'ny mpanara-baovao mijanona ho kabary ambony latabatra ihany hatreto ilay politika fampihavanana ny malagasy amin'ny taniny. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia misokatra nanomboka androany ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina bakalorea taom-pianarana 1924 ho an'ny sokajy ankapobeny, ny sokajy teknôlôjia sy ny teknika arak'asa. Fanadidiny Daniela Ratondrarson. Ny sokatra nanomboka androany fa 19 ny volana janoary ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina bakalorea ho an'ny sokajy ankapobeny ary ny sokajy teknôlôjia sy ny teknika arak'asa eny anivon'ny Sampandrara miandraikitra ny fanadinana bakalorea ary farana ny faraika amin'ny 30 ny volana martsa ho avy izao. Manana 2 volana eo araka izany ireo mpiadina anaterana ireo antota taratasy ho an'izay fanadinana bakalorea izay. Raha nitsikaritra nefa ho any ity andro voalohany ity, nandritra ny fotoana nandalovanay teny anivon'ny Sampandrara miandraikitra ny fanadinana bakalorea, tsy mbola nahitana na dia ray aza ireo tonga nisoratra anarana teny anivon'ny Sampandrara miandraikitra ny fanadinana bakalorea. Tahaka izay hatrany anefa no miseho isan-taona, miandry ny fiampitoana farany vao mihazakazaka ireo sekoly na ireo mpiadina manatitra ny antota taratasy. Raha tsy aivony, tsy dia nisy fiovan'ny saram-pianarana raha oharina amin'ny teo aloha. 5,2 alina ariary ho an'ny mpiadina tolotra ny sekoly, 5 alina ariary kosa ho an'ny mpiadina misoratena, ary 2 ariary kosa ho an'ny mpiadina teratany vahiny mianatra eto Madagasikara. Ny faha 14 ny volana Jolay izao kosa no hanomboka ny fanadinana ho an'ny sokajy ankapobeny sy ny sokajy teknôlôjia ary ny teknika arak'asa. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia 100,000 mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ihany moa ny liana amin'ny fampianaran-teny amin'ny alalan'ny internet. Olana eo amin'ny fahazahoana ny teny frantsay amin'ny ankapobeny moa no antony raha ny fanadadiana natao fa eo ihany koa moa ny sarany fanadadiana miantarandriana eo. Raha toka efa mahazovana tanteraka ny ivelany ny fianarana amin'ny alalan'ny internet, mbola tsy mahaliana mpianatra kosa izany eto amintsika amin'ny ankapobeny. 100,000 ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ihany hanomana izay fianarana en ligne izay eto amintsika araka ny antotanisa azo teo anivon'ny toeram-pampianarana iray. Ho an'ny tanora entina hamenona ny tsy ampy any an-tsekoly sy hanaovana fikarohana ny internet, sakana ny tsy fahaizana ny teny frantsay raha ny fanazavana. Le izy zany tsy dia hoe mazava be fa somary sarotsarotra ihany. Fa aminay moa zany dia ezahana hoe mianatra ianao zany dia tsy maintsy ezahana hoe hoay zany izay ao anatiny eo. Le mot zany en français daholo, zany le mot zany en français daholo. Dia misy konkoa le vocabulaire somary sarotsarotra le vocabulaire. Dia izay mahatonga an'izy. Mila fahandavan-tena le mianatra an'ilay izy satria raha hoe hianatra rery amin'ilay izy dia le hoe mot sarotra dia tsy ho azony rery raha tsy hoe anontaniana amin'ilay olona fa mahay français capable tsara. Raha amin'ilay niveau amin'izao tsy faible le français dia mbola sarotra be ny tena hananana hifototra be amin'ilay izy. Za zao manao mémoire manokana dia tsy maintsy hoe amin'ny internet foana. Dia ny document manome bibliographie mpampianatra. Dia za mikaroka an'ireny amin'ny internet fotsiny. Ny sarany angambany aminany hitako hoe olana. Moa indraindray koa le fampianarana tsy dia mitovy tanteraka amin'ny fandaharam-pianarana ty ampianarana. Raha ohatra amin'ny tenako manokana zao mety hoe miditsato ianao mety mandany 2 arivo eo isan'andro ohatra raha ty azo zay tediavinao. Etsekilan'izay lafo noho ny saram-pianarana tsotra ny fianarana en ligne. Izany hoe mitombo manodidina ny 700 eo izany arakaraka ny lalam-piofanana. Raha ho an'ny serasera ohatra, 7 ariary isam-bolana ny saram-pianarana eny amin'ny oniversite tsy miankina nanaovana fanadihadiana. Tafiakatra 2,3 ariary kosa izany raha toa ka tanterahina amin'ny alalan'ny internet. Ny en ligne somary lafo kokoa satria misy zavatra omena mpianatra isam-bolana. Amin'ilay izy tsy afaka mianatra isan'andro dia amena koro izy zany atao numerika ilay izy raha amin'ny fiteny terme amin'ilay filazana an'ilay zany alefa numerika ilay koro dia tonga dia mamaky an'ilay izy fotsiny izy. Fa mpianatra isan'andro makany foana izy isan'andro zany hoe misy frais aloha zany dia iny frais alohany iny tsonjovina eo no anatin'ilay izy dia izay no mahasamy hafa ny à distance sy ny présentiel. Ireo efa miasa kosa ny ankamaroany manao ity fianarana manokana ity, ahafahan'izy ireo manana fotoana bebe kokoa. Betsaka ny tombontsoa azo amin'ny alalan'ny internet, mila finiavana ny fanatanterahana izany noho izy mampiana tena mandra-pahavita ny fianarana.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia isan'ireo misedra olana amin'ny faharetrano ranon'ny Cuba amin'izao fotoana izao ireo mpanasa lamba amin'ny toerana indry mitombo ny fahalanina arabolona sy ny ara-potoana ho an'izy ireo mijanona ho 50 ariary hatrany nefa ny vidin'ny manasa lamba iray fanadidiny Fezora Faly. Miantraika amin'ny fivelomana ireo mpikarama manasa lamba eny amoron'ny Cuba ny fihenan'ny rano tao anatin'ny 2 herinandro. Mitombo ny asa, misy ny fotoana very sy ny faty antoka raha ny fanazavan'izy ireo amin'ny fatsakana rano madio indray anakobanana ireo lamba voasasa teo amoron-drano, hitazomana ny asan'izy ireo na tsy fanaon'izy ireo aza izany rehefa miakatra ny rano, sitra ny aiva aza mihetsika. Karamanay zany sasa lamba an'olona nefa zao hitanareo zao ny rano misy anay dia eto zao zay miala eto tsy maintsy mbola manakobana rano amin'ny pompy satria simba ilay lamban'olona. Zay nefa tsy antom-pivelomana dia tsy maintsy ataonay sy zavatra. Ny asa indroa aloha zay maty antoka nefa zay tsy mahazo vola hoe ny eo karamanay fa tsy maintsy lamba maina zany tonga ny amin'ny tompon-damba zay vao mahazo ny karamanay. Misy ny olona manome vola ary misy ny olona tsy manome vola fa ianao fotsiny zany tsy te hoe hanimba ny asanao dia miantoka vola ianao mankobanina ny lamban'olona any amin'ny pompy. Simba ilay lamba raha vao tsy kobanina manio dia zava-tsolona sasana tan'ilay rano betsaka zany tsy kobanina ny lamba dia androany zao tsy mahita karama firy. Na eo aza izany fitombony asa sy ny fandaniana izany, nijanona ho 50 ariary ny manasa lamba maivana iray ho izy ireo. Miaina manodidina ny 2,000 ariary isan'andro ny fidiram-bolan'izy ireo, tsy toy ny teo aloha. 50 ihany 50. Tena marina zany 50 ihany 50 fa tsy mitombo ny karamanay. Raha ohatra hoe manasa botiboty iray vao arakaraky ny lamba vaventy ohatra hoe vaventy lamba dia ao ny 5 000 ao ny 700 arivo koa. Aloha na vita zato fa zao tsy mahavita zao raha itsano any na 20 zao ny vita androany dia lamba be anankitelo ny vita androany. Taloha zany ilay tany be rano dia mahazo 10,000 fa zao tsy hita androany zao 500 ihany. Dia rehefa vety zao dia andeha ho any tsara lalàna indray. Dia karama hipasoka lamba any tsara lalàna rehefa vita ireo. Misy amin'ireo mpanasa lamba koa nefa no mandray ny volany isam-bolana izay mandidina ny 4,000 ariary. Na ho an'ireo mpikarama na ihany koa ireo manasa ny lambany, olana iraisan'izy ireo ny fiakaran'ny fasika rehefa mifanojo amin'ireo mpakatrondro samy manao ny asany. Zareo midina any ampovoan-drano eny misakatrondro dia maloto ny rano. Ilay izy efa marivo nefa tsika fono zareo dia ilay fasika miakatra ambony. Lasa voafetra zany ilay lamba sasany. Dia voatery koa ianao manakobana ilay trano rehefa tena maloto ilay rano satria solution ako mihitsy tsy maintsy manakobana ilay trano rehefa fitafafafa ilay lamba. Ankoatra ny mpamboly, isan'ireo miandry ny firitsahan'ny orana ihany koa arak'izany ireo mpanasa lamba. Isan'ny antony iray misakana ny tsy fahatongavan'ny orana raha tsy ahivina ny fitrandrahana tsy misy fiatoana ny ala izay efa miaina tanteraka eto Madagasikara. Ankoatra izay, efa nilaza ny fahavononana amin'ny fandatsahana orana artifisialy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, saingy ny fepetra anatanterahana izany no mbola tsy feno. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia 5 andro mialohan'ny fandraisan'ny fitondrana any Etazonia namoaka ny sombintsombiny amin'ny politika ny Donald Trump. Voaresaka amin'izany moa ny Brexit, ny fitsopinenana ny fifanarahana ara-barotra ary ny OTAN. Fanadadiny eo amin'ny sariny France 24. Nitondra fanazavana amin'ny ampahany mikasika ny politika ny Donald Trump tamin'ny orinasa an-gazety iray any an-toerana. Isany voaresaka tamin'izany ny Brexit. Raha ny fanazavany, ny fahatongavan'ireo mpitsoponenana maro no antony iray mahatonga ny Brexit rariny raha nivoaka izany ny Royaume-Uni. Isy ihany koa tsoatsy ary tsy azo idivirina raha ny fanazavany ny Brexit vaovao raha mitoy izao. Nanioneviny ihany koa ity filoham-pirenena vaovao any Amerika ity izay handray ny fahefana afaka 5 andro mikasika ny fandraisan'ny Allemagne an-tanina ny vondrona Europeanina. Tsy fisian'ny Royaume-Uni ao anatin'ny vondrona Europeanina ao anatin'ny taona vitsivitsy izay mety hitarika fanaovana tosin'ny fifanarahana ara-barotra eo amin'ny États-Unis sy Royaume-Uni raha ny fanazavan'ny Donald Trump hatrany. Fananeho ny heviny mikasika ny OTAN ihany koa ny filoham-pirenena Amerikanina vaovao. Lany andro izay no isokajin'ity fikambanana ity. Ny États-Unis no mandony 700 tonnes vola tokony alohan'ireo mpikambana raha ny fanazavany. Raha tsy ahivina moa, ny asabotsy izao ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena vaovao any Amerika, Donald Trump.
alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity mitokana noho ny fahatapahan-jiro lavareny ireo mpianatra eny Vodivorona miteraka voka-dratsy amin'ny fianarana izany hoy izy ireo mampekapeo koa ny vahoaka ny Maharivay sy Mahajanga amin'ny fahatapahan'ny jiro sy rano any an-toerana any feno fitotoana ranompitso na kianjan'ny demokrasia ny kianjan'ny Ambohijatovo isy ny hetsika izay ho ataon'ny RMTF na ny rodoben'ny Malagasy ity tanindrazana ho an'ny fanorenana ifotony eny an-toerana manoloana izany ary farany moa dia mitohatra ny fandroban'ny vahiny harem-pirenena manerana nosy amin'izao fotoana izao atony fanambarana nataon'ireo vondron'olona miaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka tany fianarantso dia izay no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity akasitrany ianao nanaraka izany tena koa mame fotoananao amanaraka indray soava-miona daholo tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, ahitan'ireo entana tsara kalitao fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Ny fampalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny AST Naturo, zava-pisotro mandritra ny taona. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Coca-Cola nanolotra anao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.